Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy tompoko. Ry Andriamanitra raisana ka ry fanahy masonao dia mbola midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Lehibe tokoa mantsy ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola mahavelona natrapa-mijenana anay tratra izao marem-baovao izao. Indreto izay manome voninahitra anao, mankalaza anao, mitsaoka anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara ianao. Ianao ilay mipetraka mibondrisa fiandrianana, any manerinerina sy takatry ny mason'ny saina kanefa miondrika mijery ny ety an-tany ary manisy soana isan'andro. Misaotra anao izahay mpanomponao, izay mahafantatra anao Jesosy, ilay Andriamanitra tongolombelona, ilay monina ety aminay, ilay maniraka ny fanahinao hiasa ety anatinay sy onivonay. Izany rehetra izany dia mankalaza anao izahay sy mitsaoka anao amin'ny voninahitra anao. Ary dia mitalao sy miangavana indrindra, avelao Tompo, mba handre ny feonao zahay amin'ity fotoana ity. Alohan'izany rehetra izany dia mitalao indrindra ny famindramponao sy ny famelan-keloka avy aminao, eny ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy, mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ka dia aoka ilay fananao masina Tompo, miasa aminay. Eny, misaotra no famelan-keloka tolotrao, ary mankasitraka no fanatrehanao anay. Tomoera ty anatinay Jesosy, andrenesanay ny feonao, ary dia ireo mpanomponao koa Tompo, mba handre ny hafatrao rehetra amin'ity andro ity. Misaotra Jesosy amin'ny zavadrehetra, anao ny voninahitra, anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay, fa mane kosa ny fahasoavanao sy ny fitahiana avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankira avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no izay manisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ry havana. Hafatra fahafito nomen'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mivantana ho antsika. Hafatra fahafito izay omeny Tompo antsika izany. Hoy ny voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 9:7-20. Hoy Jesosy: ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza. Amen. Fa hoy Jesosy, lazako aminao ny marina. Be loatra ny tahotra ao aminao, ary hitako hondra-masonao rehetra. Na dia tokony hatokony ny fitiavako aza ny oloko, anefa mijery any ka manantena ny tsy mety, sady matahotra indrindra. Mbola sy takatrao ihany ve fa na inona mety lalovanao, na mafy toy inona aza ny fitsapana, dia tsy mavesatra amin'ny fanahiko izany, hoy ny Tompo. Ampianarinao anao ary ny amin'izay tokony ataonao hamakavakiana zavatra rehetra. Na dia miaratsy aza ny toetrandro ary manimba ny voninkazo ny oram-panala araka ny fiteny, na dia tonga aza ny rivotra mandrava ny tafo ary misy ny tsy manan-kelofana, dia ampianarin'ny Tompo anao anio ny tokony atao rehetra. Na dia eo aza ny zavadrehetra, ny fonao dia mbola vonona ny hamela heloka. Tsy azonao tsara fa mbola mino ianao fa misy drafitra ho an'izany rehetra izany, satria Andriamanitra rainao no hitokinao, fa tsy ny fanananao ara-bola. Nolotra ny fanadiovana ny Tompo. Hanome ny zavatsoa, zavamahagaga, zavabaovao antsika. Fotoana hiatrehana tokoa izao ny olona samihafa, dia ho tsaronao ka ho jerenao
miakatra ny an-danitra ary tsy mba variana ny amin'ny aty an-tany. Fotoana lehibe izao irosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay hanomezan'Andriamanitra ny tena fahendrena marina tokoa. Arakaraka ny fahitanao izao tontolo izao miovaova no tokony hananao fanapahan-kevitra hanao ny akanjo teny akanjon'ny mpampakatra. Hiena hatrany mantsy ny isan'ny mpandray anjara vonona marina tokoa ny roso amin'izany lalàna hety sy tery izany dia ny mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vonona venao ny hitsena any Jesosy eny amin'ny rivotra, eny amin'ny habakabaka. Amin'izay ianao dia tsy hiaina intsony izay tsy rariny napetraky ny olona tetỳ an-tany. Ny tena fitiavana ho hitanao fa tsy ho levona mandrakizay tokoa. Ary fitiavana io no manafaka anao na dia ho foana aza ny zavatra rehetra. Fantatrao ve ny antony tsy maintsy hanokafana ny fahatakaranao ny amin'ny drafitrasan'Andriamanitra? Afaka amin'ny alailo rehetra ianao ary akaiky koa isan'andro ny amin'ny fanavotana. Akaiky ny fanavotana anao fa marinina tsy tokony atao tsinitsino izany ka avelao sy apetrao amin'ny sento. Miomana ho amin'ny farany raha mbola azonao atao ihany. Amboary ny toerana azo antoka amin'ny fampiraisana anao amin'ny maha-mpianakavy ny finoana anareo. Mpianakavy miaraka amin'i Jesosy satria ilay zokonao no tsenainao ary natoy zavatra mitranga aty an-tany dia aza misalasala mihitsy ny amin'izay fitiavan'Andriamanitra. Ny Tompo no maniraka anao tahaka nandraha ny zanany ary rehefa mitranga izany dia ho teny iray tokoa isika hoy Jesosy. Akaiky ny farany inona moa? Nisy ny fiandohana, vaovao izany vanim-potoana izany ankehitriny dia ny fiafaran'ny zavatra rehetra. Mandrakizay ny fitiavako Jesosy amin'ny asa rehetra izay notanterahiko. Nomeny antsika ny fandresena. Aza vela hampatahotra antsika ary ny mieritreritra izay zavatsarotra lalovantsika. Ny amin'izay mety ahafoana no ampelantanantsika. Akaiky ny fandresena ary tonga izy ankehitriny. Aza misalasala. Tandremo hoy ny Tompo fa tsisy arombaka izao ampelantanako. Ankehitriny ianao izay ampiakarina hijoro eo anilan'i Jesosy Kristy. Amin'ny fitiavana mandrakizay no ampatsahivany Tompo tokoa antsika fa natoy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, izy dia ilay Andriamanitra izay mahatoky, tsy miova, omaly sy ny oro mandrakizay ary dia mampatsiahy antsika tokoa fa manoloana ny zavatra mitranga rehetra ety ambony tany dia ny tenin'ny Jehovah Tompony maro dia mitoetra satria izy Andriamanitra marina. Aokary tsy toetra aminao intsony ny tahotra, aokary tsy honona aminao intsony ny fanantainana rehetra ary ankoa ny tebiteby fa aoka hiandrandra ny lanitra mandrakariva ka nantena ilay Jesosy hiverina tsy ho ela eny amin'ny raho lanitra. Ny fanamasin'Andriamanitra ampaherin'ny fo, fanahy, saina ny tenantsika ka afantarantsika fa mijery antsika ny Tompo, miara-miaritra amintsika Jesosy ary ho avy ny fotoana hiakarantsika miaraka aminy eny amin'ny raho lanitra. Ho azy ny voninahitra ao antsika ny fiadanany feno tanteraka, mahereza mahatanjah, aza mierikerika foana fa tiantsika ny Tompo amin'ny fitiavana mandrakizay. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Aoka hivavaka isika.
Tsosy tomponay marina tokoa fa miaina anatin'ny tahotra sy ny ary ny tebiteby zahay matetika. Indrindra mahalona zavatra mitranga ety an-tany ka mahatonga anahy ho be ahy, be ranomaso, be tebiteby ary ihany koa manao ny tenanay ho tahaka ny zanaka tsy izy pia, tahaka ny kamboty sarak'olona irery. Mariky ny tsy hifonana avokoa zany Jesosy ka hifonana aminao. Atao fantatra fa na tsy tany maso ny nofinay izy ianao dia Andriamanitra velona sy miasa ka tsy mamela ny zanakao ho very ety an-dalana ety fa mampitraka mandrakariva lohanay ianao ka mampatsiahy hoe rehefa tonga zany rehetra zany dia andrandrao ny lohanareo ka isaory ny Tompo. Dia raha Jesosy fa efa akaiky ny famonjenanareo. Iny Jesosy, akaiky tokoa ny famonjenanay, izay no tsy mankivy anay, izay no mahatonga anay mifaly ao aminao. Koa na dia levina tokoa aza ny nofinay sy nofinay dia anjaranay mandrakizay anao Andriamanitra. Na dia mandalo fotoan-tsafitra azo zahay dia fantatra fa tsy foana amin'ny fanantenanay fa Andriamanitra velona sy miasa ianao, tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Koa mijoro rehefa mpanomponao ary feno fanamasina izay ka manambara mandrakariva fa manoatra no mpandresy zahay amin'ny alala tianay dia ianao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra tsy mankasitraka anao izay Tompo satria mihatakatra tsikelikely tokoa fa ninona zavatra lovanay ety an-tany na misy aza ny zavatra mafy fitsapana isan-karazany dia eo ilay faneno masina mampahery anay. Ampianaro fanay masina zahay amin'izay tokony atao rehetra ahafany hamakivaky izao fiainan'izao. Ka na dia tonga aza ny oram-panala, na rivotra mahery, na dia eo aza ireo zava-tsakotra mety lovanay dia ampianaro zahay hibanjana anao. Ka na tsy misy aza ny tokony indraindray dia ataovy zahay feno ny fatokinanao fa Andriamanitra velona sy miasa ianao. Tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Saotra Jesosy no izany fitiavanao mahatoky izany. Saotra Jesosy no ny fanatrehanao anay. Saotra Jesosy no ny fitiavanao tsy miova omaly ny mandrakizay. Ho anao ilay mipetraka ambony seza fiandranan'sanak'ondry aza mamboninahitra, anao hatramin'ny taloko mandrakizay. Fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina. Alleluia. Amen.